lasa 138 izy eo anatin'ity ancienne ity zany zao 138 ampiny andry zay zato zay foana zany le izy eo aloha. Manomboka mipoitra ireo zavatra hafahafa manodidina ny fifidianana solombavam-bahoaka ny 20 Mey lasa teo. Mitaraina ny kandida sasany fananaovana herisetra, etraketraka, nosamborona, norahonana sy nampiororona ny mpiaradia amin'izy ireo tahaka ny Tranga-tany Mahajanga ary olona kandida akaiky ny fitondrana no voalaza fa mampiororo. Misy olona sympatizanay miisa enina be zao no nosamborona amin'ny fomba tsy ara-dalàna. Miantso ny rehetra ho mailo amin'ny resaka mety ho tsy mba dia nitary amarika tampoka tamin'ny voka-pifidianana ireo kandida sokajiana fampanohatra na maleo tena tsy miankina amin'ny fitondrana any amina distrika maro rehefa natsikaritra ny teti-dratsy. Androany dia nanao fanamarana ofisialy ihany koa ny vovonana firaisan-kina fa voangona izy ireo, ny vaovao sy porofo fa misy ny fikasana ary efa misy mihitsy ny fanatanterahana ny fanovana ny vato, ny famadihana ny voka-pifidianana sy fanaovana hoso. Tsara masay daholo io ary io misy olona efa spesialista le ao amin'ny fokotany ao tsy vao zao. Ato amin'ny PV voaray anay 40 no azo ity candidat numéro 2 ty. Hitanareo dia ity le PV seni firy chiffre hitanareo nareo tsy haiko mamaly maky azy. Firy lasa firy eo? 140. Dia jerenareo somary atao malalalala koatr' zao izy ity le original la dia lasa manisy io izy zao 160. Dia jereo ny fomba fanoratana azy ao amin'ity ancienne ity. Inona ny ampiny 2 fotsiny eo dia lasa 261 le izy. Asiny soratra hoe 2. Hitanareo mazava tsara. Tsy azo ekena ny fanobana ny safidy-mahoaka sy ny barofo famotehana ny demokrasia eto Madagasikara hoy zareo avy eo amin'ny vovonana firaisan-kina. Tsy maintsy ataonay ny fomba rehetra hiarovana ny safidy-mahoaka ao ihany izy ireo. Miantso ny kandida rehetra sy ny firaisamonim-pirenena hifanome tanana amin'ny fitakiana ny ampanjakana ny fahamarinana momba ny voka-pifidianana mba hisorohana ny mety ho fifandirana ary zareo firaisan-kina. Takian'izy ireo ihany koa etsakilan'izay ny fahafahana manao ny fampitana ny fitanana an-tsoratra na ny PV araky ny voalazan'ny 5,20 sy 20,20 ary 2,70 ao amin'ny lalana fehizoro mifehy ny fifidianana. Ohatra sarotra mitady marina fa tsy marina tsy maintsy mivoaka. Izay ihany teneniko anareo. Ary tsy amelantsika izay satria ny safidy vahoaka no arovanay. Ina masony mama-vahoaka ny tena raha ny safidy vahoaka raha tsy voaro. Hotrandrahana matsina rano ny mponina eto andrenivohitra ihany koa ny renirano Ocupa sy Sisaony raha araky ny fantatra. Tsy maharaka ny filana intsony mantsy ny rano mandriseza efa ambolana maro izao. Antony miteraka ny fahatapahan-drano etseroa arahiny ny fanterana foto-drafitrasa izany rehetra izany raha araky ny fanazavany ny teknisianina avy eo amin'ny Jirama. Efa mandeha araka izany ny fanadihadiana mikasika izany fomba hitrandrahana ny ranon'ny Ocupa amin'izao aloha. Voalaza raha teo fa efa nisy ny fotoana nisy tonana rano tao amin'ny renirano ity nanampiana ireo rano tao amin'ny ranon'ny mandriseza. Teknisianina maro moa no mikao-doha manatanteraka izany ankehitriny. Tsy aivina ihany fa tsy ampy 3,4 metatra tora-telo isan'andro eo ny rano tokony hovatsian'ny Jirama eto Antananarivo renivohitra. Antony tsy maintsy hitadiavan'ny tompon'andraikitra vahaolana hafa izany. Manomboka ireo dingana rehetra mahakasika ny famolavolana ny paikady-pirenena vaovao hiadiana amin'ny kolikoly izay iarahana manokana amin'ny komity tarehan'ny filohan'ny CSI Ramatoa Saondra Rabenarivo ary ahitana ny solotenan'ny filohan'ny Repoblika, solotenan'ny Praiminisitra, solotenan'ny ministry ny fitsarana, mpitahiry ny fitombokaseha-panjakana, ny solotenan'ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola sy ireo lehiben'ny rafitra efatra miady amin'ny kolikoly eto Madagasikara dia ny Bianco, ny Pak, ny Samfin ary ny Aray. Entanina andray anjara amin'ny famolavolana azy ity ireo maso vahiny miasa eto Madagasikara sy ireo mpiara-miombona antoka ara-toe-karena sy ara-bola hoy Ramatoa Saondra Rabenarivo, filohan'ny komity mpitarika mba ahafahana manao fanitsina, manakaiky kokoa ny zava-misy ary mba ahafeno ireo fepetra ahafahan'ireo mpiara-miombona antoka rehetra handray anjara amin'ny ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara. Tontosandroany tetsy amin'ny kartolona nosy moa ny fionana voalohany teo amin'ny komity telotota
Fotoana nampafantarany ireo maso ivosy ireo mpiara-miombonantoka ara-teknika sy arabola ny momba ireo dingana arahina rehetra izay ifantoka amin'ny fijerena manokana ny toe-java-misy mahakasika ny kolikoly sy ireo fepetra noraisiny. Tsy isy fahamarinana eto satria vola tsy fantam-piaviana daholo no ampiasain'ny mpanao politika izay mirotsaka amina fifidianana ho ataontsika eto. Mbola tsy tara hoe ny fanamafisan'ny antoko MFM raha iverinay hatrany ny fitoanan-doam-pirenena. Io no vahaolana eto amin'ity firenena ity. Tsy maintsy misy fifandaminana zany eto amin'ity firenentsika ity raha androso aingantsika tsy tarantsika amin'ny fampandrosoana amin'ny Madagasikara. Izy zao no manana fahefana hampiantso an'izay dia miangavy azy ny antoko MFM hampiantso ny fiaonam-be-pirenena. Mbola tsy tara ny zava-misy mananjo ny filoham-pirenena hampiantso ny fikaonan-doam-pirenena ary tsy avelavela fotsiny ohatr'izao ny firenentsika. Mananjo iantso fikaonan-doam-pirenena hoy ny filoham-piara-mitantana Joanias Andrianirina Naramasy ny filoham-pirenena. Fotoana izao izy mba tsy sanatria sy hanenina indray ho an'ity firenena ity. Izay lany amina fifidianana izay eritreretintsika atao letrezany ity na avy amin'ny fanoherana izy na avy amin'ny fitondrana izy ho tanteraka ve le zavatra nylokalokana hatramin'izay dia hoe ny fiaonam-be-pirenena na concertation nationale ho tanteraka ve zay sa andeha hizara seza eo amin'ny antenimera pirenena.